indro atolotra antsika indray ny teny fampahiresana ho vatsy-panahy amin'ity alarobia 20 Mey 2024 ity manao hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona raha misy mihain'ny feoko ka mamony varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy 3:20. Coopérative ampitaterana régionaly manome 420 ora ny fitondram-panjakana. Sehatry ny fizahantany, mpiasa 10 mety tsiray tapitrisa amin'ny fizahantany lasibatry ny Covid-19. Rovan'ny Manjakamiadana ny ovaloka, tena zavapady ny manovany vakoka hoy ankoay. Vaovao indray ianao amin'ity aliny alarobia 20 Mey 2024 ity. Manasa nampitiavana sy ampanajana izay araka izany anaraka ity fotoana ity indray hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny fivoaran'ny toedrarano mahakasika ny Covid-19 eto Madagasikara no entintsika misantatra ny vaovao. Hatreto dia ny ampy 570 ireo tranga vaovao mahakasika an'ireo olona mitondra ny tsimikaretina eto Madagasikara. Raika amin'ny 70 ny fitambaran'ireo olona mitondra ny tsimikaretina zany hatreto ary 730 ireo olona mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana roa ny maty ary 130 ny olona nahitana fahasitranana tsy misy kosa ireo trangana retina tena atahorana na le atao hoe forme grave. Fa makasika ny fiarahamonina sy ny zava-misy eto amintsika no entsika manohy ny fampahalalam-baovao. Ny 20 ny volana martsa lasa teo dia nandefa taratasy magataka fanazavana avy amin'ny fitondrana malagasy ny teo anivon'ny UNESCO mikasika ny fanamboarana ny rova Manjakamiadana. Tsy eno eny ny valin'izay resaka izay hatreto amin'izao fotoana izao anefa dia hita mivoatra be ny raharaha eny amin'ny rova eny. Ny andinindin'izay vaovao izay tateriny nomen'Andriamana Amsato eo amin'ny rindran-tsary ny toky Ramarola. Tsy honohony ity sary ity fa tena izy. Toy izao no asa fanamboarana misy ao anaty rova amin'izao fotoana. Tsikaritra ao, misy ity foto-drafitr'asa ity miendrika Coliseum, misy gradin sy tribune ihany koa. Tsy mazava tsara ny anton'ity foto-drafitr'asa ity fa ny hita aloha dia vaovao be ny asa atao fa tsy fanarenana ilay rova may. Mazava ho azy, tsy miombon-kevitra amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fikitihana ny vakoka izao ny mpahay tantara. Raha vao miresaka isika hoe vakoka, potika izany le vakoka amin'izay fotoana izay. Sady potika le teny hoe vakoka no potika le vakoka le zavatra resahana mahavakoka azy. Satria ny tena marina zany dia tokony hoe an'ny taranaka io, an'izay tompony mahazaka manana dia izy, tsika malagasy zany. Zany dia tsy tsabatsabahana izaniza raha ny tokony ho izy. Ka raha misy zany resaka hoe fanamboarana resahana reo sy ny tariny zany, tsotra fotsiny ny teninay mpitana fomba. Aza kitikitihana amin'izay nanaovany razana azy ny zavatry ny razana. Aza kitikitihana sy ovaovaina amin'izay itiavana hanova azy ny zavatry ny razana, na ny fombany, na ny fadiny, na ny momba azy rehetrarehetra na ny endriny, alao ohatra amin'ny taloha. Miombon-kevitra tanteraka amin'ny tsy tokony kitikitihana ny vakoka na ireo fanehoan-kevitra ao amin'ny tambazotra an-tserasera aza. Izay angely nampanantsoin'ny UNESCO ny solitena malagasy hoe fa ahoana ry zareo ny tsy maraka ny mombamomba ny travaux atao ao zany e. Io resaka vakoka io ny tena ireharehandry ry zareo tandrefana ka andanian'ny vola tsy tamboisaina mihitsy amin'ny fikolokoloana azy. Saingy rehefa hita fa tsy ho tafiverina amin'ny endriny taloha intsony le izy dia avelany amin'izao. Ohatra hoe ny Coliseum Rome, ny Tour de Pise dia mba aiza amin'izany ny antsika. Indrindra koa ny tsy fahampian'ny fahalalana no mahatonga anaonao foana dia mila mandalina tantara aloha zay vao miroso manapa-kevitra. Tsy haiko aloha e. Vakoka tomboka io ka tsy tokony hanampiana na analana na ovana fa zay no mahavakoka azy. Ary anarana azy ny fanjakana dia tokony averina amin'ny endriny teo aloha. Raha ny fahazoko ny atao hoe vakoka aloha dia tsy tokony hisy ovana fa restauration, fanamboarana izay mitady ho simba ny tokony atao
hiazonana ny endriny tany am-boalohany. Raha misy etaeta anogona zavatra hafa dia tokony mijery toerana hafa. Trangany zavatra mampalahelo kosa no antsika manohy ny vaovao. Trano maromaro no levon'ny afo teny Antapenaka voalohany teny tamin'ny maraina teo. Nanao fanadihadiana teny an-toerana moa i namanay Njavandremahefa teo amin'ny rindran-tsary ny tahiry ny aina. Tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao, tsy nisy niangana, may avokoa ny trano fonenan'ireo mponina. Ny entana kely izay zaka ny tanana sisa no avitra. Ankizy namelona afo tao an-trano no voalaza fa antonina tonga izao famaizana trano maromaro izao. Vao maraina aloha dia nisy afony rehetra tao amin'ilay trano anankiray tao dia niantsoantso daholo ilay olona tramay izay mbola matory tramay dia mivoaka daholo ny olona dia efa trano efa rehetra ny tanay. Ilay trano koa izany trano azo dia mora may sady surtout le atsika izao ririnina dia be rivotra be dia miagrave an'ilay afo ilay rivotra. Efa tena toerana ny mpamonjy vona nezaka namony ny afo saingindrisy. Akevina sy alahelo no hita soritra teny amin'ny tavan'ireo traboina. Tapitra lasa lavenina avokoa ny kely an'Banangonina hatramin'izay. Tao ambadika anay ny tomboan'ilay afo dia may le trano dia nivadika anakao aminay ilay izy dia tsy izay tsy nahazo ny anankiray ara tsisy entana azonay voavonjy taona ny anankiray fa may daholo. Akondro efatra taona ny may tao dia vola very somary manontolo may tao daholo eo amin'ny efatretsy eo may ao. Tapidalakale araka izany izy ireo ka miandrandra vahaolana avy amin'ny fanjakana. Dia hatreto aloha dia tsy hita aloha izay hoe azo atao dia miandry izay fanampiana sisa hoe mba hisy jery ve izay sady tsy hisy jery. Miantso ny tompona ndraiky sa manam-pahefana rehetrarehetra izay avy any ambony mba hanampy an'ireto vahoaka reto aloha indrindrindrina satria fahoriana raha midona ho an'ny vahoaka nandotam-pianako ity zavatra ity dia miantso an'ireo malala tanana ihany koa izahay hanampy an'ireto tsabonantsika reto satria tsabony reto olo reto ary tsy fidiny ho anazy no tsabony fa no nietsaketsaky ny afo. Fa eo amin'ny vaovaon'ny fitaterana dia nitokana teny amin'ny garan'ny Makianjo Tapenaka androany ireo mpitatitra eo amin'ny zotra nasionaly sy regionaly. Maromaro ny olona tonga teny an-toerana naneo ny fitarainany tamin'ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety. Tonga teny an-toerana nanao ny angom-baovao Njavandremahefa eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Nandritra izay roa volana mahery ny aina natao anatin'ny fihibohana izay dia natsiary tena ho zanankala hafa ireo mpitatitra amin'ny zotra regionaly sy nasionaly. Tsy nisy na dia fanampiana kely akory azy nositrahan'izy ireo nandritra izay fotoanan'ny fihibohana izay. Nivoaka tamin'ny fahanginany ihany ireo mpitatitra regionaly sy nasionaly sy ireo tompona andraikitra mivelona amin'ity asa fitaterana ity. Araky ny tapaka impandraharaha eto amin'ny fitaterana zotra nasionaly rehetra dia mahatsara tena hokamboty sy tsy misy pia izahay eo alohan'ny zava-misy eto amin'ny firenena ka dia mireo feo toy izay izahay ny tompon'ny fiara, ny mpamily, ny gisetera, ny gisete, bakasista dia mitaky ny anjara fanampanantenenanay roa volana lasa izay. Niezaka tsy niteny izahay fa niandry ny rariny hatramin'izay ka hatramin'izao. Indrisy anefa fampanantenana tsy misy ihany izany. Ka noho izany Andriamatoa Filohajaina izay resinay ho ray aman-dreny sisa ho mpiay anay dia mangataka mba hamanao ny olana izay manjady aminay satria mahatsara tena ho sahirana sy mijaly izahay. Ka dia mame 420 ora mba hiantonianao izany. Manodidina ny arivo mahery eo no misedra izao fahasahiranana izao. Tsy misy intsony ny eo ampelantanana ny trosa mangony fotsiny amin'ny fandoavana ny jiro sy ny hofatrano. Nasional zany na ariary ary ny nasional hatramin'ny izao. Tsy misy tena mbola tsy misy zay. Raha nazy ve zay dia anino eto zay. Tsy maketo ane zay raha nazy. Ary zay mety tsy tiako Covid-19 ity ny ahafaty anay reto. Fa ny anoanana mety ahafaty anay. Tsy vita very asa fa tsy misitraka ireny fanampiana avy amin'ny fanjakana zarany eny anivon'ny fokotany ireny ny ankamaroan'ireto mpitatitra zotra regionaly sy nasionaly ireto. Eny amin'ny sehatra fokotany misy an'ilay hoe vatsitsindro tosika afameno. Ohatra hoe zay zao vadinay tsy miasa nefa izahay mamily ny asanay ary izany tsy marefo amin'izao. Tena efa samy marefo daholo nefa le tosika afameno ohatra ny fampanantenana pôkaty fotsiny aloha zany raha ohatra tsisy le izy tsy tenenina amin'ny olona fa rehefa misy dia asiana le izy. Ary ny tena olana dia le tompona andraikitra leveny amin'ny commune tsirairay antanina manao valy braingina fotsiny. Zay zao commune Lakamisy Fenorivo mbola tsy nandray an'izany na vatsitsinjo na tosika afameno na inona mbola tsisy nyraisinay ary tena tsy tatsony nilazana azy efa nona tanteraka amin'ny vahoaka fa mieritrereto nareo mpitondra nareo manako hoanina fa zay tsy manako hoanina tsony.
Mbola tantara mitony disadisa eo amin'ny mpitantana Antananarivo renivohitra sy ireo mpivarotra teny Andravoahangy teny dia velotaraina ireo mpivarotra manoloana ny mpanao gazety Asinandray Malala sy Tokra Marolà. Iaraha malala fanofoanana avokoa ny tsena fanoisan-kerinandro eto an-drenivohitra noho ny fisorohana ny valanaretana Covid-19. Foana matsy ny tsena be ao Isotry isaky ny Sabotsy, foana ihany koa ny tsena be ny Mahamasina fanao isaky ny Alakamisy, ary foana toy izany ihany koa ny tsena be isaky Alarobia etsy Andravoahangy. Misy amin'ireo mpivarotra nefa mahatsapa fa misy atao zanak'ikala hafa amin'ireo samy mpivarotra. Fa nefa kosany raha ohatra ka foanana ny tsena Alarobia, foanana ny tsena Alakamisy, foanana ny tsena Sabotsy, misy tsena izay tokony ao anatin'izay fanafoanana izay kosa tsy tsena n'Androma izy iny nafindra tao am-poasary. Maninona misy tsena afaka mivarotra ao anatin'izay vanim-potoana izay le ora zany mangataka fotsiny izay mba tapa-kanjo maraina kely fotsiny ohatra hoe zerijerenga sitomay izy ao mivoy aniny rehetra voy daholo reo mangazay rehetrarehetra reo voty aniny ty nefa izay tsy afaka mamelatra mihitsy mamelombady aman-janaka daholo reo olona rehetrarehetra reo tsainay mihitsy maninona ny Andravoahangy rery ny foanana ohatr'izao. Ireto mpivarotra ireto moa dia mangataka mba ahafahany mivarotra na dia ora roa monja azy ao anatin'ny herinandro iray, izany hoe amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 7 maraina. Tranga mampalahelo no niseho teny amin'ny manodidina ny Besarety ny omaly tolakandro lehilahy iray no hitany tsirara teo amin'ny arabe. Nanao ny angom-baovao teny an-toerana monina manay noro fitiavana eo amin'ny rindratsara ny tahiriny aina. Omaly tamin'ny 5:00 ity tranga ity no niseho teny Besarety. Araka izao hita izao dia efa tsy misy aina intsony io lehilahy io. Uraroa taty aoriana izany hoe manodidina tamin'ny 7:00 vao tonga teny an-toerana ny fiara tsy mataho-dalana misoratra Covid-19 vao tonga nakan-drazana. Mbola tsy fantatra mazava ny tena antony nahafaty azy. Ny avy amin'ny BMH no nandray an-tanana ny manjo. Ny angom-baovao an-trano no nahalalana fa rehefa natao fitiliana ny aretina Covid-19 io lehilahy io dia negatif ny valiny, izany hoe tsy voan'ny coronavirus. Tsy vao izao no nandrenesana trangana olona marary ny tolefika tampoka Ankalamanjana eto Antanandehibe fa vao afaka omaly teny Analamahitsy indray nahitana vehivavy iray tsy nahatsiaro tena. Toy izany koa ny teny Antaninarenina nahitana lehilahy iray ny tolefika tampoka tamin'ny tany. Teo koa ilay teny amin'ny faritra Ankazimanga lehilahy iray ny tsirara teo anoloan'ny farmasia. Ity faran'izay voalaza fa tsy voan'ny aretina coronavirus tamin'ny fitiliana natao fa kosa olana teo amin'ny resaka fo. Tsy misy afa-tsy ny fanaovana fitiliana ihany no ahafantarana fa voan'ny aretina Covid-19 izy ireny na tsia. Betsaka amin'ny olona kosa no mieritreritra fa avy amin'ny anoanana sy ny arirana ihany koa no mety mahatonga ny tranga toy izao. Andrasana izay tena etsiky ny fitondram-panjakana momba izao trangana olona mitsirara tampoka sy matampoka eny an-dalambe izao. Fa eo amin'ny vaovao ny fizahantany kosa indray dia nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny INTH androany ny confédération ho an'ny fizahantany eto Madagasikara. Fitarainana mahakasika ny mahazo azy ireo no anton'izany fionana tamin'ny mpanao gazety izany. Jessica Miray sy Manora Andray Malala. Betsaka ny zavatra menjady aminay to mady amanjana izay ny faktura tsy maintsy aloha ny fatrano ohatroatra izany tsy maintsy aloha daholo nefa tsisy vala ny fangatanay hoe tsy hoe inona ny tokony ataonay izany dia mba mangataka amin'ny fanjakana tompoko mba hijeranay manokana. Ampany tamin'ny fitarainan'ireo misehatra eo amin'ny fizahantany eto Madagasikara izany. Mpiasa efa maherin'ny 10 hetsy sy iray tapitrisany voakasiky ny krizin'ny Covid-19 eto amintsika eo amin'ny sehatry ny fizahantany fotsiny. Asa 4 sy 4 alina mivantana sy tsy mivantana no indray lasibatry ny krizy amin'izao. Efa betsaka tamin'izy ireo tsy nandray karama intsony efa ho 3 volana izao. On est en attention guide touristique, c'est entrepreneur individuel. C'est tonga de lasa chômage technique daholo zany satria tsy misy le fizahantany. Satria zay entrepreneur statut anay zany statut ana prestataire individuel rehefa tsy misy ny mpizahantany dia mazava ho azy fa mijanona tsy miasa intsony zahay zao. Donc zany ny 90% 100% ny nay ao anatin'ny mpisehatry ny guide touristique
dia mbola miaina ny resaka survie fotsiny. Fandraisan'ny fanjakana fepetra eo amin'ny lafiny ara-tsosialy na ny mesure sociale d'urgence no vahaolana arosony ireto mpiantsehatra amin'ny fizahantany ireto. Fa eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa indray raha tsapa tatoato fa tapitra amin'ny totongana avokoa ny vidin'ny solika maneran-tany ho any Madagasikara kosa dia tsy nisy fiovana izany. Nanatina pahay toe-karena ny mpanao gazetiny MBS tamin'ity androany ity nanontany sy nanadiady no mety ho anton'izany. Jessica Miray Manorandre Malala. Anisan'ny lasibatra amin'ny fianaka ny valanaretina COVID-19 ny toe-karena maneran-tany. Ny totongana avokoa ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena manodidina ny $520 hatramin'ny $520 ny iray baril. Tsy nahitana fietsehany kosa ny teto Madagasikara hatramin'ny volana Jona 2022. Mbola nijanona ho tamin'ilay vidiny fony $50 hatramin'ny $80 ny iray baril. Inona ary no mety ho anton'izay? Ny pétrole lantsika nge 12 000 baril jour. Zany 12 000 baril jour zany no ratsaka zany raha eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Dia ny dikan'izany zany ianao azony olona atao foana hoe na $10 an'io ataonay $40 ka hividy sa tsy hividy. Tsika nitazona an'ilay prix-na pétrole tamin'izy ambony be. Matiatoka zany ireo orinasy ireo. No zany amin'izao le midiny zao kosa dia miteny kosa izy hoe mba averenao amin'izay le volanay. Mety mifanjakana koa miteny hoe tsampy ny vola nefa nihetra ny solika ankiady valorem. Zany hoe arakaraky ny abetsaka zany ny chiffre d'affaires zany nihetra tenen'ny fanjakana. Fanjakana zao be dia be ny vola laniny amin'ny asa sosialy rehetrarehetra io dia mety io sisan'ny ressources budgétaires mety anana fanjakana. Fa anisan'ny vaovao nisongadina ihany koa tamin'ity androany ity dia nivondrona teny ambondrona teny ny ireo mpikambana eo anivona fikambanana sy mpanao politika maromaro izay mitaky ny famerenana ireo nosy manodidina ny Madagasikara na le atao hoe Îles Éparses. Asinandre Malala sy Tokra Marolà. Nivoaka tamin'ny fangina ny antoko politika sy fivovonana maromaro hitaky ny nosy malagasy izay mpitony frantsay. Raha tsy ahivona dia efa nisy ny didina voakany ONU fa antsika malagasy madidio ireo nosy kely manodidina amin'ny Madagasikara ireo na ny Îles Éparses. Ankehitriny dia mamali-bontana sy manao didiko fe lehibe ny frantsay amin'ny botona ireo nosy malagasy ireo. Olana goavana eto Madagasikara nefa tsy ampy ny serasera. Maromaro ny zavatra ataonay araka ny voalazany hoe sensibilisation era Madagasikara ampahafantarina hatramin'ilay olona rehetrarehetra sy hatrany mbanivohitra any mikelina zany hoe manana arena be tsika. Io ange ny malagasy madiny manafaka an'io tsy ny fanjakana, tsy ny président, tsy ny miaraka aminy fa ianao malagasy hatrany mianana ampahafantarina hoe manana an'izao tsika. Dia inona no ataontsika aminy? Atanina amin'ny tompony dia zasy ianao zany sy zay rehetrarehetra tsy malagasy rehetrarehetra hoe inona no ataontsika aminy. Be dia be ny zavatra azo atao amin'io. Ao mantsy miteny ka rehefa lasy io dia ho amidin'ny président, ho amidin'izao, ho amidin'izao. Azontsika atao anatin'ny constitution hoe manana ampidirinao ny tanana kefatra. Français efa hitady anao an'izany efa milaza izy fa anazy ilay izy fa hitady anao zany fa raha ampidirintsika ao anatin'ny constitution tsika inona moa manana zany hoe inaliénable tsy azo amidy reto tany reto any malagasy ary tsy azo amidy vita. Navesatra ny valokafatra avy amin'ny fitondrana frantsay taoriny ny fifanianan'ny filohan'ny repoblika atao amin'ny haino manjery iraisam-pirenena saingy isika malagasy dia mbola miandrandra sy mangataka fifampiresahana trany. Eo amin'ny vaovaon'ny fanabeazana dia anisan'ny mampametra-panontaniana maro amin'izao fotoana izao ny fanapa-kevitra sy ny fepetra raisin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny fiatrehana ity COVID-19 ity amin'izay lafin'izay kanefa mifanipaka amin'izay kosa ny mahakasika zareo frantsay. Ny andininin'izay vaovao izay tateriny Noro Fitiavana sy Tahiriny Aina. Amin'izao fianaky ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara izao nanapa-kevitra ny avy amin'ny masovio frantsay sy ny AEFE na ny Agence pour l'enseignement français à l'étranger ny amin'ny tsiverenan'ny fampianarana mialoha ny volana septambra ho an'ny lycée français Antananarivo sy Toamasina ary ny antsika malagasy kosa. Ny antsika eto Madagasikara mbola mahita izay fivoriana anoizana ihany izany fampianarana izany ny eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy arakasa. Eny fa na efa tsy mitsamianaka eny anivon'ny fiarahamonina azy ny aretina COVID-19.
vaomaly izao nisy ny fivoriana niarana ireo tompon'andraikitra rehetra eo amin'ny sehatry ny fikarakarana ny adina ara-panatanjahantena ho any fanadinana BEPC sy BAC ary ny avy amin'ny DES na ny direction de l'enseignement secondaire teny anosy. Ho any sekoly frantsay indray tsy ny mpianatra eny anivon'ny lycée ihany no voakasiky ny fanemorana ny fidiran'ny mpianatra fa indrindra ireo kolonga eny amin'ny ambaratonga voalohany Antananarivo sy Toamasina. Aiza ho aiza isika malagasy. Araka ny hita dia toa tsy dia mirarafiry ny ain'ny zaza malagasy ny tompon'andraikitra ambony eo amin'ny fampianarana eto amintsika. Na dia efa mitombo hatrany aza ny isan'ny maty ny coronavirus eto Madagasikara izay efa misa 2 tao anaty andro vitsivitsy. Raha ny tranga androany Alarobia fotsiny izao, ny ampy 570 ny tranga Vaovao, ka ny 270 any Toamasina ary ny 3 eto Andrenivohitra. Toa pirofo ve fa milalao ny ain'ny mpianatra ny ministera? Tsy vao izao ny masovo frantsay no nandray fanapahan-kevitra matotra ny amin'ny ijerena ny ain'ny mpianatra fa vao tamin'ny herinandro teo. Efa nisy hatrany ny fanapahan-kevitra ndraisin'izy ireo mivoatra manaraka ny zava-misy momba ny coronavirus. Ary ny eto Madagasikara, mbola mandeha hatrany ny resaka fanadinana, mbola misy ihany ny mpianatra manohy ny fianarany. Na ny ankizy ary ve dia mba hitombo-tsaina ihany any an-tsekoly? Toa mianatra amin'ny tahotra ve izy ireny? Ray aman-dreny maro no manao antsoavo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny aminy tsy tokony andefasana intsony ny ankizy any an-dakilasy. Toa tsy misy mianakory izany. Fa eo ny vaovaon'ny fahasalamana mifandraika amin'ny fanabeazana ihany koa dia misedra olana tanteraka amin'izao fotoana izao ireo mponina ao amin'ny commune Ambomiadana district Andramasina moa zany ankehitriny ary sy zarizary ny lafin'ny fahasalamana. Ankoatr'izay dia tafiditra anatin'ny faritra Analamanga ity faritra ity noho izany dia mihiboka ihany koa izy ireo. Tsy mba isan'ireo nahazo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana nefa ireo mpampianatra ao amin'ny sekoly tsy miankina izay miantoka ihany koa ny 900 ny tolotolon'ny fanabeazana ao amin'ity commune ity. Mitondra fanazavana makasika an'izay moa ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ambomiadana Fidy Ranayvison. Resaka fahasalamana zao tena miantso amin'ny ministry ny fahasalamana mba jereva akaiky ny dokotera any Ambomiadana. Herintaona mahery zao tsy nisy dokotera commune Ambomiadana. Nefa marary isan'andro dia tonga ao amin'io hôpitaly io. Dia sazy famaray zay zany no titulaire ao anatin'ilay CSP deo. Ny mponinao anefa misy 3 alina mahery. Dia tsy vitan'le sage-femme le izy. Alefa miakatra maka aty Antananarivo le marary adiny 9 vao tonga aty Antananarivo amin'ny faratsiny ny lalana. Dia noho izany miaina tsy miverina indroa. Dia miantso ary tompoko ho an'ny ministry ny fahasalamana mba jereva akaiky le dokotera efa ndresaka médecin inspecteur Andramasina ihany ako efa nanao fitaraina zareo nanao fangatahana fa mbola tsy mivaly hatramin'izao. Manetana koa raha mbola misy dokotera ihany mba avao amin'ny Ambomiadana io mba jereo ny tanàna, jereo le mpiara-belona fa mampalahelo. Betsaka nefa maty, zay maty tsy miverina fa mbola misy velona ireo andao mba hiara hijeritsika satria tanindrazana imbonana io. Velo tarainy ireo mpampianatra, indrindra moa le mpampianatra privé. 2 volana zao no tsy miasa. Izy ireo tsy hoe izy tsy niasa fa no vokatry le confinement, vokatry ty aretina corona ty zany dia tsy niasa ry zareo, tsy mandray fivelomana. Dia rehefa tsy mandray fivelomana tsy afaka ny hoe amboly indray zany no ataony izy nefa asa hoe mpampianatra no asany. Raha amboly izy 2 taona ange vao vokatra ny zavatra amboleny. Mba jereo ireo mpampianatra ireo na privé zany na ny fanjakana. Fa eo amin'ny vaovao any amin'iny faritra vakina karatra iny kosa indray dia nanatanteraka hetsika ho fizarana arovava sy fanasanana tanana amin'ny savony ny tao amin'ny Tsirabe faharoa tao moa zany solombaombahoaka ny Madagasikara voafita amin'ny anaran'ny antokotiko Madagasikara amin'izao fiatrehana ny ady amin'ny Covid-19 izao mitatitra ny vaovao ravirazafy mahenina rindratsara ny Mathieu Princy. Tsy miankina ao amin'ny distrika na Tsirabe faharoa tsy manana fahafana mividy fitaovana ny ankamaroany tsy ampy nefa ny fanentanana fotsiny ihany. Raha nampanantena ny zara arovava ny amin'ny faritra voakasiky ny fiboana ny fanjakana
tsy anisany nozaraina ny arivava ny sekoly tsy miankina tao Antsirabe faharoa tsy nisy ihany koa ny famedrahana fanafody ny sekoly sasantsasany. Mariana eto koa fa ny fanjakana hatreto dia mbola tsy nahatonga ny arivava ho an'ny sekoly ka mino sy manantena zay fa mety mba hijerana ny fanjakana satria ny solombavam-bahoaka raha mahavita azy amin'ny tena manokana mijery tony sekoly tony ka ny fanjakana fohibe indray ve no sanatria nadino an'izao sekoly zao. Ny palais ny lycée privé tsara fara manandona dia faly mankasitraka tompoko ny solombavam-bahoaka amin'ny vady sy mpiara-miasa aminy izay nitondra ny kaso-bosy taty amin'ny mpianatra ary nanazava na mpianatra ihany koa izy amin'ny fikajiana amin'ny fahasalamana, nitondra savony sy mifanasany tanana ary nanafatrafatra ny ray aman-dreny zany mba ho ampianarin'ny ankizy an'le fikajiana amin'ny fahasalamana ihany koa zandry kely ny any tokantrano tamin'ny herinandro lasa izy efa namendraka fanafody teto amin'ny sekoly dia isaorana be dia be izao hetsika ataon'izao satria tsy voahilikiliky zahay. Nandraina ndraiky ny avy hatrany ny solombavam-bahoaka voafehy tany an-toerana tamin'ny anarana Antiky Madagasikara. Sekoly tsy miankina roa amin'ny komina Manandona Antsirabe faharoa no notolorana fitaovana entina miaro amin'ny Covid-19. Ankoatra ny fanampiny ireo sekoly tsy miankina, efa nisitraka izany ihany koa ny fiangonana sy mpivarotra maro no efa nahazo ny anjarany. Ary amin'izao fotoan'izao moa dia efa nisy ny fandalovana teto nanaovana ny famindrahana ny fanafody na ny désinfection. Dia amin'izao fotoan'izao indray dia misy ny fizarana kaso-bosy ho an'ny mpianatra mba ahafahana mametraka tsara ny ady atao amin'ity valana retina Covid-19 ty. Miteto komina maro zay ary manao ny asa rehetra na ny désinfection na tsena na sekoly miankina na sekoly tsy miankina fa ny amin'ny sekoly tsy miankina moa zany mazava ho azy fa zareo tsy mahazo an'ilay fanomezana vatana avy any amin'ny fanjakana zany dia izay ny antony tena hoe somaro andehananay betsaka kokoa aty amin'ny sekoly tsy miankina. Misy ihany koa ny fanolorana savony isasany ankizy tanana sy ny fitaovana fanasana tanana. Avy any amin'ny faritra vakina karatra isika dia andeha ho any amin'ny renivohiparitra Atsinanana iny kosa indray. Mandeha ny fanaraha-maso amin'ny fivezivezena miditra sy mivoaka ny tanàna Toamasina amin'izao fotoana izao. Taorian'ny gabraraka ny seho izay anisany nampirongatra ny aretina Covid-19 tany an-toerana. Fampitambo avao izay tateriny Joël Rakotomalala izay MBS any Toamasina moa eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Princy ary fanadihadiany Lorette Perton. Ny amafy ny fisavana ataon'ny mpitandro ny filaminana eo amin'ny barrière sanitaire ao Sarimasina Toamasina ho fifehezana ny fipariahan'ny coronavirus. Ny faritra Atsinanana izay fohibe ny fianaka ity areti-mandoza ity eto Madagasikara. Mbola nisy ihany ny olona mini mandika lalàna ka tsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana voarakitra ao amin'ilay fahazondalana avy amin'ny CCO Atsinanana. Vao androany, olona maromaro nikasa andevina anyvangain-drano ny ala ao Toamasina no nitondra olona mihoatra ny voafaritra ao anatin'ny fahazondalana ka najotso avy hatrany ary nasaina niverina ny olona 7 izay nihoatra. Fa mbola misy ihany amin'izao ny fanomezan-dalana manokana omen'ny CCO Covid-19 fohibe Etsivato. Mamela ny olona hivoaka ny faritra Analamanga, hiazo ny renivohitra Betsimisaraka. Roapololano no sakana ny mpitandro filaminana eo amin'ny Sarimasina izay vavahady miditra ny Toamasina androany ary rehefa nanontaniana sy nohamarinina tamin'ny alalan'ny antso natao taty amin'ny CCO fohibe dia fantatra fa haka fiara ao amin'ny seranatsambo ny Toamasina no antondriany ireto roapololahy ireto ary iverina hitodi-doha aty an-drenivohitra avy eo rehefa tafavoaka ao amin'ny seranana ilay fiara. Dia mipetraka ny fanontaniana manao hoe tsy maintsy natao ve ilay fakana fiara any amin'ny seranatsambo ny Toamasina indrindra fa amin'izao vanim-potoana izao izay aingana loatra ny fiparitahan' ilay tsy mikaretina coronavirus. Mbola hijanona ny Toamasina hatrany isika ao anatin'ity vaovao ity manoloana ny ferongatry ny valanaretina coronavirus any an-toerana dia nanatomboana ihany koa ireo toerana natokana andraisana ireo olona voamarina fa mitondra ity tsy mikaretina ity any an-toerana. Vaovao izay hoentin'ny Joël Rakotomalala, Lorette Perton ary Mathieu Princy hatrany. Ireo olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ao Toamasina izay tsy ahitana soritra aretina no raisina an-tanana eto amin'ity foyer social ao Kanada Toamasina ity. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo dia efa misy olona 7 voan'ny coronavirus saingy tsy mampiseho soritra aretina no efa nampidirina eny an-toerana ka arahamaso ny fahasalamany. Mahazaka olona 50 ny toerana. Momba ilay lehilahy nindaosy ny fahafatesana tao Toamasina izay voalaza fa narariny ny Covid-19 kosa dia fantatra fa aretina efa nitaiza azy hatramin'izay no nitarika ny fahafatesany.
araka ny fanazavana trany nisy fahasemporana tokoa tamin'io lehilahy io fony izy teny amin'ny hôpitaly be Analakninina Toamasina saingy tsy noho ny coronavirus izany. Voamarina tamin'ny fitiliana natao azy fa tsy isany nitondra ny tsimikaretina izy. Atreto izany, roa no voamarina fa maty ny Covid-19 teto amintsika dia ilay mpiasan'ny Ministeran'ny Fahasalamana 7 taona sy ilay Filipianina 2 taona izay mpiasan'ny orinasa ampiasain'ny orinasa Ambatovy. Vendesina matetika vavam-potoana sarotra ifehezana ny Covid-19 ny vanim-potoanan'ny ririnina nanatona manampahaizana manokana momba ny fitsaboana sy ny fahasalamana teny Befilatanana teny moa namanay mpanao gazety androany nilaza ny heviny mikasika an'izay nomena Andriamana Misata sy Tahir Nyaina. Miditra tsikelikely amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina isika izao tsy karotra fa tsy mitsaha mitombo ireo olona tratrany tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara fa namafisana ny fepetra izay efa nisy ny tena laharam-pahamena ankehitriny. Ny antony mety mampifindra kokoa an'izy ity amin'ny andro ririnina dia fatatsika fa fomba fifindran'ilay tsy mikaretina zany dia mifindra amin'ny alalan'ny mpitodrora. Ka rehefa mifanakaikikaiky zany ny olona dia ka tsy manao ilay fiarovana dia mora ifindrany. Inona no fepetra tokony atao? Fepetra tokony atao dia reny efa mahazatra reny ihany fa ataontsika hoe mafisina androany zany dia ao ilay ataontsika fanajana ny distanciation sociale. Misy olona mampiseho an'ilay sodra retina zany dia mila manaja an'ilay elanelana farafahakeliny 2 metatra. Ny fitondrana ny aro vava moa zany na masika amin'ny fitenintsika anazy ny fanasana tanana marina fa mangatsika ny andro fanazana azy aza adiny ny sasa-tanana ao ihany koa ny ataontsika hoe rehefa mikohaka na mievina dia ilay mievina atao amin'ny lato-tsandry ajaina ny fahadiovana na amin'ny lafiny ataontsika hoe arabatana zany na ny akanjo na ny ao an-trano. Dia farany indrindra ny atao mahazo rivotra tsara zany ny efitrano marina fa mangatsika fa atao ivezivezen'ny rivotra tsara zany ny efitrano satria le rivotra mivezivezy eo zany dia manamora ny fahafatesan'ilay tsy mikaretina. Na dia lazaina aza fa mahazo aina ny Covid-19 rehefa mangatsika tahaka izao ny andro dia mitoetra foana io tsy mikaretina io ka na mafana na mangatsika dia mitovy foana ny fifindrany. Dia azo ny tapany atsiminy kosa indray tsika ao amin'ny distrikan'ny Morombe ao dia manjaka tanteraka indray ny resaka tsy fandriampahalemana any amin'iny toerana iny amin'izao fotoana izao. Potika ny fiainan'ny mponina raha ny zava-misy ao amin'ny commune Ambaikily ao. Nanao ny ango-baovao Lorette Berton eo amin'ny sariny Manora André Malala. Mitaintaina noho ny asan-dahalo ny mponina any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy. Miamafy izany amin'izao amehana ara-pahasalamana eto Madagasikara izao. Na ny toeram-pitsaboana tokony asa andro aman'alina aza ankehitriny tsy misokatra intsony. Lasa tanàna haolo ny ao amin'ny commune Ambaikily satria tsy afaka miasa ara-dalàna ireo mpiasan'ny fahasalamana noho ny fikatoana ny hôpitaly any an-toerana. Tao nisy rasazy anankiray zany voatifitra tany an-drano dia tsy fantatra marina hoe iza ny nanao an'ilay hadalàna. Vokatrin'izay fampitifiran'izay nefa amin'izao fotoana izao ny vahoaka madinika mizaka ny tserany ainy satria mandoa vola any amin'ny 4 alina isan'olo na 20 000 isan'olo. Dia izay problème zay nefa anangonana ny vola mba homena ny tambin'ilay famonoana fitifirana ny rasazy. Ny tena problème tsy le vola ny tena problème fa ny fomba nampikatonana an'ilay hôpitaly ny zavatra angatahana zany amin'ny fitondram-panjakana hoe ny fitadiavana n'olo ratsy ny fanjakana fa ny hôpitaly kosa re mba voay le hôpitaly mba ahafahan'le vahoaka mitsabo tena fa tsy azo atao otazy ny vahoaka manoloana nyty asan-dahalo zay misesilany ao anatin'ny distrikan'ny Morombe amin'izao fotoana zao. Fa ny tanan'ny sain'ny mpanara-baovao any ivelany kosa ny fisinatrangana olona maty ny coronavirus eto Madagasikara na dia efa misy aza ny CVO eto amintsika. Nanao ny angom-baovao mikasika ity vaovao ity moa namanay ny fitiavana eo amin'ny sariny Tahir Nyaina. Tao amin'ity trano kalany Cameroun lenka no nahitana ity lahatsoratra momba ny Madagasikara sy ny CVO ity. Nankana ny mpanao gazety ny Cameroun lenka lahatsoratra manokana mihitsy ny mikasika ny nahafatesana olona voan'ny coronavirus taty Madagasikara.
lehilahy fito amin'ny 20 taona izy io ary izy no maty ny koronavirusa voalohany teto Madagasikara. Niteraka resabe aloha hoy ny lahatsoratra ny mikasika ilay tambavy CVO izay ny filohan'ny Repoblika Malagasy mihitsy no mankalaza azy eran'izao tontolo izao. Ity farany izay sany laza fa miaro sy manasitrana ny Covid-19 ity tambavy ity. Notanteryn'ity lahatsoratra ity hatrany fa maro ireo Malagasy no nametraka ny ahiainy amin'ity tambavy ity, indrindra moa taoriany ilazany fa nisy ny maty. Mialohan'ny tsy fisian'ny CVO tokoa mantsy dia tsy nahitana olona nodimandry tany Madagasikara, hoy ny mpanao gazety ny Cameroon Link. Mbola azo vakiana anatin'ity lahatsoratra ity ihany ny tatitra fa niaro mafy ilay CVO ny filoham-pirenena Malagasy ary nilaza fa tsy nisotro CVO io olona nodimandry io. Nasongadiny mpanao gazety araka izany ireo fanontaniana marobe manodidina ny tena asan'ity CVO ity. Tena manasitrana tokoa ve? Ary manasitrana nahoana no nisy maty? Nahoana no miakatra izay tsy izy ny isandreo voan'ny koronavirus? Ny 7 Mey no nivoaka ity lahatsoratra ity ary tamin'izany dia nampatsiahy ny mpanao gazety Camerounais fa 470 ireo tranga misy eto Madagasikara, 470 amin'izany ireo sitrana ary iray no maty. Any ivelany hatrany dia anisan'ny firenena mbola tena mitondra faisana vokatry ny koronavirus ny ao Brésil ao amin'izao fotoana izao. Tsy mitsaha mitombo ny isan'ireo olona maty ny ity valanaretina ity any an-toerana. Nanao ny angom-baovao inory fitiavana sy tahiry ny aina hatrany. I Brésil indray izao ny firenena fahatelo mitondra faisana amin'ny aretina Covid-19 manerana izao tontolo izao hatramin'ny fiandohan'ny herinandro teo. Efa tafakatra 770 ireo namony ainy tany an-toerana araka ny antotanisany voaka farany avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Anisan'ireo firenena voamafy any Amerika Latina ihany koa amin'izao i Chili sy Nicaragua. Ho an'ny Chili manokana izay ahitana mponina 7 tapitrisa niakatra hatramin'ny tranga ka lasa 23 ary 130 ny maty tao anatin'ny 420 ora. Naparitaka any amin'ireo faritra ahitana mponina sahirana ny miaramila indrindra fa tao Santiago izay nifandona tamin'ny vahoaka manoloana ny fitakian'ny mponina ny fanampiana anoerana ny anoanana izay efa miatra amin'izy ireo. Ho an'ny Nicaragua kosa izay ahitana mponina 4 tapitrisa ny tombo hatrany koa ny tranga any amin'ny tanàna io. 420 ny tranga tao anatin'ny 420 ora ary 70 no namony ainy araka ny antotanisany ministeran'ny fahasalamana. Ao Colombia kosa no hitarina hatramin'ny faran'ny volana May ny fihibohana ary hatramin'ny 30 Aogositra ny amehana ara-pahasalamana. Dia iny maresaka resam-pirenena iny tompoko lasy tompoko vavy no nanakatona tanteraka ny fampalalam-baovao indray tamin'izao alina izao. Ankasitrahana feno hatrany moa ianao tompoko lasy tompoko vavy manaraka ny fampalalam-baovaon'ny MBS amin'ny fito sasany amin'ny ora mitovy ary ankasitrahana ihany koa ny teknisianina sy ny mpanao gazety mifarimbona manatotosa izao vaovao izao. Tahaka ny mahazatra dia ampahafantarana aminao hatrany ny sarimihetsika izay aroso ny MBS aminao hanomezana fahafampo ao aorianany fotoana ny fampalalam-baovao tahaka izao. Ocean's 11 io no sarimihetsika arosoanao karazana film dramatika moa izy ity ary ireo kalazala amin'ny filalaovana sarimihetsika avokoa no milalao izany George Clooney, Brad Pitt ary Julia Roberts. Izay ihany koa namarana fotoana antsika teto. Veloma tompoko.